noho ny fankalazana ny fetin'ireny ho amin'ny andron'ny rahampitsona natanteraka etsika sosialy ho an'ireo reny sahirana eny amboribory-tany faharoa eny ny solombavambahoaka voafidy teny an-toerana Ramatoa Lanto Rakotomanga ity etsika sosialy ity moa dia nentina indrindra ampitoviana ireo reny rehetra na ny manan-katao na ny tsy manan-katao anatin'ity boribory-tany ity. Fotoana fanehoana fitiavana ho an'ny neny ny fetin'ireny toy ny reny rehetra mendrika tolorana fitiavana ny reny mpianakaviana sahirana ka misa 790 amin'izy ireo ary amin'ny boribory-tany faharoa no nahazo ny anjara fanomezana fanehoana fitiavana avy amin'ny Lanto Rakotomanga solombavambahoaka ny boribory-tany faharoa androany. Reny mivelona amin'ny fanasana lamba sy notsingaina tamin'ny fokontany 420 ao anatin'ity boribory-tany ity izy ireo. Bodofotsy, vary ary savony no natolotry ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga ho azy ireo. Aseho zany amin'ny vahoaka ny fidy fa hoe izahay dia tsy mandainga ary tsy hoe nahazo toerana akoriny dia hovariana na iova fa tena ho aseho mihitsy zany ary aseho amin'ny alalan'izay asa izay satria raha mijeritsika dia mana tena fiovana ny vahoaka ary sahirana ka amin'izay fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izay zany izay ireo vahoaka ireo dia anisany mifidy ary mavitrika tokoa tamin'ny fifidianana dia asehona am-pitiavana zany fa izay dia eo foana ary manampy arak'izay tratry ny herinay tsy resaka fanomezana ny hanomezanay anazy tsy resaka inona fa tena fiarovana ary fiarahana amin'izany vahoaka izany. Ny nazahoanay vato be indrindra dia tsy adana kanefany zao tsika dia eto Ivanja ary raha nanao ny espoir zay ny sekoly dia ao Andohimandresa raha nijery ny mpamaky vato zay dia tany Ankatso 2 raha hijery ny hafa koa zay dia tetezinay avokoa ny fokontany rehetrarehetra. Teny Ambotso izay anisan'ny tafiditra amin'ireo fokontany ireo moa ao anatin'ny boribory-tany faharoa na lorana ny fanampiana ho an'ireo reny sahirana ireo niarahana tamin'ity solombavambahoaka ity.